Mahakasika ny tontolon'ny jony sy ny hazandrano kosa, 3 volana moa ny fantatra ny faharetan'ny fiantonan'ny fanjonoana ho an'ny tsy taona 2024 ity any amin'ny faritra Itasy ka nanomboka ny 20 ny volana oktobra teo izany ary farana ny 20 ny volana desambra izao. Nahitana fienana araka izany ny vokatra izay tonga eny an-tsena mofo raha izay trondro raha ny trondro manokana no resana ary nahitana fiakarana kosa ny vidin'izy ireny araka izany. Manodidina indray alina ariary eo ny vidiny hazandranomamy amin'izao fotoana izao raha ho an'ny tsena eny Analakely. Misy fiakarana izany raha oharina amin'ny andavanandro araka ny nambaran'ireo mpivarotra. Nandritra ny resaka natao tamin'izy ireo. Antony iray mahatonga izany ny fiatohan'ny fanjonoana manomboka ny 15 ny volana oktobra ka hatramin'ny 20 ny volana desambra any amin'ny faritra Itasy. Anisan'ny faritra iray mamatsy betsaka ny eto an-drenivohitra iny faritra iny. Kologe amin'izao tsy dia miakatra fi fa raha izay eo amin'ny 50 miaka tsy misy miakatra 15 gramo ka raha saika efa nena kely ho azo miakatra kely izany amin'ny vidin'ny rano ny misy beso maivana be mihitsy ho vokatra zay mahatonga ny rano miliona le vokatra misy zany efa mivitsy eto amintsika zany efa mivitsy ka le fahefahana le zavatra ampiasain'izao zany dia matiara-dalàna fotsiny amin'izao fotoana izao fa mahakatombona daholo na ohatran'iny ary lehibe an'ile dia mba ampiasain'izareo dia tsy ary tilapiasa. Manahoana ny famokao an'ilay trondro ny kely ve ny kely le trondro vaventy zany mety nenareo moa zany avaizany hita maty trondro anareo ambatondrazaka sy ana zao sy soavina sy mazanara. Ankoatra ny fikatohan'ny fanjonoana dia maro anisy ireo olona mpanjono ka mahatonga ny vokatra iaina raha ny vokatra tonga eto an-drenivohitra. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana ampiasain'ireo mpanjono. Mbola maro ny ezaka tokony ho atao mba hanatsarana ny resaka fanjonoana raha amin'iny faritra iny. Ka ho an'ny faritra Analamanga dia ny 15 ny volana oktobra ka hatramin'ny 20 ny volana desambra ny fanodinan'ny fotoam-panjonoana.